Miaraba ny fiangonana amin'ny anaran'ny tompontsika ry avana ary manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba ihany koa raha sendra misy zany ireo izay mpamonjy isan'ny enim-bolana zany ohatran'ny hoe paka zao dia mba hoe tsy mety kosa raha tsy miankina dia ny enim-bolana manaraka indray zany amin'ny krismasy tonga sonareo faly mandre raha mahafantatra hoe niangona atao ihany na pastera dia enganeka hitondra fanivana ao aminareo fa ao amintsika rehetra zao teny zao. Marka enina Marka toko fa enina ambiny andiny fasivy. Nareo zay manana baiboly misokatra dia miara-mamaky amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demônia 7 izy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demônia 7 izy. Ry havanao, ty toriteny ity dia resaka fitiavana, resaka fitiavana, fa tsy resaka fitiavana fitiavana, fa resaka fitiavana voalohany, premier amour. Tenge jerentsika fa tsy vombolana fon'ny toriteny akory ty fitiavana voalohany ty fa maro aminareo mahafantatra fa miara-mijery Apokalipsy 2:7, Apokalipsy 2:7. Amizay manko tsika tsy miteniteny foana ntsony misy fitiavana faharoa zany, misy fitiavana fahatelo zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, Apokalipsy 2:7, kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Verina ary amin'ny marika resaka fitiavana voalohany, premier amour, c'est le resaka eto. Le fitiavana voalohany ry havana dia tsy mampandevitra zany fitiavana zany eo anatrehan'olo-ka fa tsy misy olo-ka hafa tiana mihoatra an'izay hiantefa le fitiavana voalohany ary tsy misy zavatra hafa tiana mihoatra an'izay hoe hiantefa le fitiavana voalohany. Resaka fitiavana voalohany. Ary Maria Magdalena ry havana, Maria Magdalena no tena hoe modely ohatra ny izany fitiavana voalohany zany amin'izao maraina izao. Ary zany zay ny fahamarinana voalohany. Maria Magdalena tian'i Jesosy amin'ny fitiavana voalohany ary zany no antony no nisehon'i Jesosy tamin'ny Maria Magdalena. Tianao ve Jesosy mba hiseho amin'ny fiainanao ry havanao dia tiavo ary izy, aza tiavina fotsiny izy fa tiavo izy amin'ny fitiavana voalohany. Rehefa jerena ry havana ny tantara eto dia hoe voamaraina na ny filazantsara hoe voamaraina mangiran-dratsy azy dia efa niala tany an-trano Maria Magdalena sy ireo naman'ireo aninona anositra menaka manitra ny fatiny Jesosy. Fitiavana no manosika an'izany. Ary inona ry havana fa nandritry ny alina dia hoe ny fasan'ny tompo no hoe nitao an-tsain'ny Maria Magdalena. Ny ho any amin'izany fasana zany no nafana tao am-pony ary ohatran'ny olona tsindrin-daona dia maraina be izy dia efa niainga tany an-trano ho any pasana. Ary rehefa atosiky ny fitiavana voalohany ianao dia hoe tsy matahotra izay mety hoe fakalan'ny lohan'ny mpisorona, tsy matahotra izay hoe mety fahasahinana fandrahoana nataon'ny miaramila romana, tsy matahotra ianao tsy matahotra ianao. Ary efa teny an-dalana izy ry havana, efa teny an-dalana vao tonga saina hoe ary iza moa zany no anakidian'le vato be manidy an'le fasana. Fa tsy any an-trano izy dia inona zay tsika telo vavy kely reto fa alolo hitady lehilahy anakodiany io manao kajo ohatran'izany.
atsona le lehilahy koa mbola matoromaraina be zay le izy fa zay le Maria Magdalena ry havana zay hoe atosiky ny fitiavana voalohany ho an' Jesosy dia io tonga vao maraina eo am-pasany io ary mario tsara ty zavatra ty ry havana. Maria Magdalena no isehon'i Jesosy satria tia azy amin'ny fitiavana voalohany, tia azy amin'ny fitiavana voalohany izy nefa ny finoana tsy tanteraka. Inona no ilazany hoe tsy tanteraka le finoana? Mbola ny vatsy menaka manitra izy ahositra ny fatin'i Jesosy zany. Zay ny fomba jiosy tamin'izany fotoana zany hoe alohan'ny andevenana dia hosorana menaka manitra. Raha ny tantara fantatra moa zany dia tsisy fotoana nanaovana izany dia mahatsiaro adidy amin'ny fatin'i Jesosy izy zay no finoana tsy tanteraka ny finoana ka le tsy le finoana tsy tanteraka ny zava-dehibe fa le fitiavana voalohany ry havana. Ary manamarina azy tenin'ny apôstôly Paoly Maria Magdalena eto hoe finoana ankehitriny dia ny finoana fanantenana sy ny fitiavana no mitoetra fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ary zay le fitiavan'ny Maria Magdalena zay ry havana no natonga an' Jesosy iseho aminy. Tsy niseho Jesosy tamin'izy telo lahy aloha, tsy niseho voalohany tamin'izy telo lahy zay tena akaiky azy teo nivon'ny 12. Non, tsy niseho izy tamin'ny Marie Virgine, non, fa niseho izy tamin'le olona zay fantany fa tena tia azy amin'ny fitiavana voalohany. Ry havanao, possible hoe tsy tanteraka ny finoantsika fiangonana ankehitriny fa tena matiantoka sy mahantra indrindra isika raha ohatra ka hoe sady tsy tanteraka ny finoantsika nefa tsy tia an' Jesosy amin'ny fitiavana voalohany isika. Zay no fampietreretana antsika ry havana. Ahoana ny nanehony, ahoana koa ny nanehony Maria Magdalena zany fitiavana voalohany zany, ahoana ny nanehony an'izany. Ary raha mijery ny Maria Magdalena isika ry havana dia toy ny mijery fitaratra na dia hoe manao teny averina azy. Maria Magdalena dia lazain'ny filazantsara hoe anisan'ireo vehivavy qui assistait Jésus de leur bien, qui assistait Jésus de leur bien. Ina moa tika zany? Le volan'i Maria Magdalena le fananany dia nampiasainy hanoanana ny asa fitoriana filazantsara nataon'i Jesosy ry havanao. Zany ny olona tia amin'ny fitiavana voalohany. Dia eo mijery fitaratra isika ampahantohinina amin'ny volanao no atokanao hanoanana ny asa fitoriana filazantsara. Ozy izy le mpitoroteny anankiray zay, le problème manko ozy izy tsy zay hoe omenao fa zay tazoninao sy fihinao ho anao. Ry havanao makasika atsika rehetra ty, raha tia amin'ny fitiavana voalohany ianao tsy matahotra ianao ary tsy marary ianao mandany vola ho an'i Jesosy. Fa ny fomba nanehony Maria Magdalena faharoa ihany koa ankoatra le maraina teny am-pasana zany le fitiavana voalohany dia tonga amin'le teniny le pastera anankiray zay hoe nanjary disciple, ary tsy vitany hoe disciple fa disciple permanent de Jésus et Marie Magdalena. Tsy zava-baovao amintsika fiangonana zany hoe disciple zany, ary zany no hiditra any an-dranitra. Tsy misalotra anarany kristianina fotsiny satria mety anarany isalorana fotsiny, fa le mampianatra, le madisciple mpitandrina ny tenin'Andriamanitra no hidirana any an-danitra. Dia ozy izy le pastera zay nanomboka tamin'ilay fotoana namoahany Jesosy démonie tamin'ny Marie Magdalena nanjary disciple permanent izy. Ary tena hoe nisotrono ozy izy, tena hoe toy ny goany tanteraka isan'andro zay teny rehetra alokan'ny vavan'i Jesosy.
ary ianao mba manaona kosa ry havanao, manaona nyfanikafanao baiboly, manaona ny etaetanao tenin'Andriamanitra, manao tohina fitombavaka ao, andro ny fandiniantena zao, andro ny fiovahana zao, andro paska zao. Zany ny dika ny andro paska, miala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, miala amin'izay fahazaran-dratsy ho amin'ny fahazarana tsara manahaka. Alay nitsangana tamin'ny maty, disciple permanent izy, ary ny fiainany dia teo an-tongotra Jesosy, maraina, atoandro, hariva, isan'andro tahaka ny vehivavy hafa, tahaka ireo mpianatra ireo ry havana. Zay le izy namperitreritra ry havana, ary mamperitreritra antsika rehetra ity ny amin'izany hoe fitiavana voalohany, miaino an'ilay era teo ny amin'ilay fanolorana tena, fanolorana fiainana ho an'i Jesosy ry havana. Nisy toriteny zay tena nanindrona tamin'ny latsinainy arivo, latsinainy masina, dia hozy izy le mpitoriteny hoe somby mpotoanantsika nomentsika an'Andriamanitra, somby mpotoanantsika nomentsika an'Andriamanitra. Any ozy izy ka hoe le somby mpotoana iny, rehefa mifanandrifa amin'ny somby mpotoana iny le anjara andraikitra te fiangonana, présentsika. Fa rehefa tsy mifanojo amin'ilay somby mpotoana iny ny andraikitra zay fanekentsika sy mandao levantsika, tsisy olona, tsisy dekona, tsisy mpiandro, tsisy responsable sampany eo. Ry havanao, ny olona tia an Jesosy amin'ny fitiavana voalohany dia hoe tsy manome an'izany somby mpotoana zany, ka rehefa vita ny andro rehetrarehetrany dia raha manam-potoana dia mba mijery hoe inona ny adidy sy fitatia-piangonana. Ny olona tia an Jesosy amin'izany hoe fitiavana voalohany zany dia hoe tsy ny ambinambom-bola, rehefa vita ny sitrapo sy ny fafinaretana rehetra ny ivelany ihany dia hoe jereko kely hoe sokiriko any anaty posy any sao dia mbola misy rakitra madinika ataoko rakitra. Ry havanao, miantso anao ny tompo amin'izao marain'izao, okizay ty fitiavana matimaty ty, okizay ty finoana sadasady ty, maka ohatra amin'ny Maria Magdalena dia mangatany fanamasina, ampidina ao am-ponao le fitiavan'Andriamanitra, dia elanela ka nanasany hoe fifalian'ny lanitra zany ianao, fifalian'ny olona tena hoe miombinaina amin'i Jesosy, tena miara-dalana amin'i Jesosy, ary mahita azy isan'andro ao amin'ny fiainanao, mahita ny heriny, mahita ny fitiavany, mahita ny fahatsarany zay tehiriziny ho anao. Rehefa jerena ry havana le filazantsara tao dia izy hoe ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro a Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany démonie 7. Manontany teny sika hoe farany amin'ny Maria Magdalena manokana ry havana, inona kay ny mety nahatonga azy ity an Jesosy amin'izany fitiavana miredareda, amin'izany fitiavana voalohany izany? Tsotra ny valiny, namoahany Jesosy démonie 7 izy, namoahany Jesosy démonie 7 izy. Ny tikany hoe namoahany Jesosy démonie 7 izy, nisy démonie 7 niditra tao amin'ny Maria Magdalena, nampahory namono azy, dia namivoaka an Jesosy zany démonie zany. Ry havanao, ny olona zay hoe tia an Jesosy amin'ny fitiavana voalohany dia olona nanamarina zany fitiavana zany, ka niasa tao amin'ny fiainany namonjy azy na tamin'ny vahoan'ny Satana na tamin'ny fatoran'ny fahotana zay. Ary normal be nge le fanamarena, le fanakianany, fitsarambela tsy le fakatiavana ato, olona modimody ty daholo, normal be nge zany, normal be zany. Ka ny akamaroan'le olona tsy nanamarina zany famonjeny Jesosy zany. Any anatin'ny salamo misy an'izany hoe namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra, ty olo mahandro ty olo marina ty nytaraina tamin'ny antso azy, dia Jesosy namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Any amin'ny salamo misy an'zava, tsy eo amin'ny fiainako misy an'izany, tsy eo amin'ny fiainanao misy an'izany. Zay le izy ry havana.
anka tsy manam-pitiavana an'andriamanitsika ary tsy manam-pitiavana an'andriamanitsika tsy manana fifankatiavansika fa mody fa ny famarinana fa dia hoe tia amin'ny fitiavana voalohany an' jesosy maria satria namoany a demonia fito. Io ry havana tsara ihany no mampatsiahy le jauna voalohany ho anareo izay manana baiboly. Jauna voalohany, jauna voalohany toko fahadimy, epistily voalohany soratany jauna toko fahadimy andiny fa 9:20. Ny anaran'i Jesosy: fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary zao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'le ratsy avokoa. Zao tontolo zao amin'le version teny français second izy hoe ce monde est au pouvoir du malin. Ce monde est sous l'influence du malin. Eo ambany fahefan'ny devoly eo ambany fahefan'ilay ratsy zao tontolo zao. Ary zay ngeny hoe mandinika ianao mba manao mianatra science politique ianao tsy hainao fandehan'ny fiainam-pirenena, mba nianatra économie gestion ianao tsy hainao fandehan'ny toe-karena, mba nianatra science politique ianao tsy hainao fandehan'le relation internationale, mijery ny fiarahamonina ianao tsy arako mihitsy efa maninona nohatran'izao le fandehan'ny fiarahamonina sy ny sisa tsy arako le izy satria adininao hoe ce monde est au pouvoir du malin. Ary ny devoly dia fetsy noho ny bibidia rehetra, izy no feno io système politique io, izy no feno io système économique io, etsetra ny relation internationale. Zany no mampisambotika ny zavatra rehetra ohatran'io. Fa zao ry havana efa eo amin'ny jauna voalohany antsika, dia jauna voalohany toko fahatelo. Jauna voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo. Jauna voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy: izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Ianao ry havanao, raha tsy miaraka amin'ny devoly ianao amin'izao fotoana, miaraka amin'ny Jesosy ianao amin'izao fotoana zao, na ro tanora 25 reo taonareo sy latsaka zany génération-nareo, raha tsy miaraka amin'ny Jesosy tsy tafavoaka velona ianareo amin'izay fiainanao diavinareo, satria ifanehitra isan'andro amin'ny lafim-piainanareo rehetra ianareo amin'ny afitriky izany devoly izany. Fa ny teny fampanantenana dia hoe nisehony ny zanak'Andriamanitra, nisehony ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Ary profon'izany, profo velona amin'izany tia Maria Magdalena izay nafahan Jesosy tamin'ny demonia fito ity. Mila mieritreritsika ry havana hoe na mametraka fanontaniantsika fa ahoana marina moa tsy valapatra amin'izay tsika, fa ahoana marina moa nidiran'ny olona, nidiran'ny devoly eo amin'ny olona, fa maninona ny hoe nisy demonia fito tao amin'ny Maria Magdalena ry havana. Io ry havana rehefa zay ray ileny na tsy miambona ny olona na ny olona mihitsy araka ny Efesiana toko fahaefatra no manome fitoerana ny devoly. Amin'ny teny frantsay izy hoe ozy izy Paul Efesiana 4 ne donnez pas accès au diable. Fitenin'ny mpitoteny dia hoe devoly rehefa miditra amin'ny fiainan'ny olona tsy mba mamaky trano zany mihitsy, tsy mba mamaky trano zany mihitsy izy, fa miditra izy amin'ny varavarana izay navelantsika vo, na isika mihitsy mamoa varavarana ny devoly. Ary mety izay tsy mitantara tsy milaza zany fa zay no nidiran'ireo demonia fito tao amin'ny Maria Magdalena ireo. Ampatsahiviko ry havana zavatra vitsivitsy any, izay karazany hoe porte d'entrée, varavarana fidiran'ny devoly ao amin'ny olona anankiray. Tsy ho gagitsika fa le hoe astrologie sy le horoscope dia hoe varavarana hidiran'ny devoly. Tony antsoina hoe télépathie tony, io fampiasana magnétisme io
toraka izany koa ty resaka hypnotisme ty porte d'entrée ho an'ny demony ao amin'ny fiainan'ny olona zany. Eo koa ny yoga, fampidirana devoly, eo a ny homéopathie, eo a ny acupuncture, eo a ty antsoina hoe réflexologie. Ity de efa hitantsika moa ty hoe sorcellerie sy magie noire ty a, eo ihany koa franc-maçonnerie ary eo ihany koa ny arts martiaux. Ny arts martiaux ravano arak'izany anaran'izany tsy klasina hoe sport de combat fa lazany hoe arts martiaux, art misy fanahy mi-inspiré azy, fanahin'ny bouddhisme mi-inspiré an'le arts martiaux, mampitandrina antsika ny tompo mampitandrina antsika ny tompo tandremo a voafitaka ny devolitsika fa izy dia fetsy noho ny bibidia rehetra. Fa raha sanatria tratra, raha misy olona tratra dia fataro hoe nisehoany Jesosy Kristy, nisehoany ny zanak'Andriamanitra, dia hoe ny andrava ny asan'ny devoly, ary azo antoka izany teny izany. Fahamarinana fahatelo farandriavana dia zao: zava-dehibe zany hoe tian'i Jesosy amin'ny fitiavana voalohany zany, tena zava-dehibe zany. Zavatra faharoa hitantsika teo dia hoe ny olona nanamarina ny famonjen'i Jesosy azy, zay ihany no afaka hity azy ary hity azy amin'ny fitiavana voalohany, ary tandremo ny asan-devoly. Fahamarinana fahatelo farany riavana dia zao: sokavantsika ny Filipianina toko fahatelo andininy fahafolo. Filipianina toko fahatelo andininy fahafolo. Dia raha antsika mamaky ny fiandohany zany andininy fahafolo zany, eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tena fitsanganany tamin'ny maty hatro. Mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, afin que je le connaisse lui et la puissance de résurrection. Ry havanao, maro ngeny ny olona manaiky fa tena na dia zavatra mahagaga sy takatry ny sainy ary zany. Maro ny olona manaiky fa hoe tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo Jesosy Kristy. Maro ny olona mianatra an'izany etseroa, ary maro ny olona mandeha mitory an'izany mitsory fahavolombelona ny amin'izany etseroa. Fa tena vitsy ry havanao ny olona ohatran'ny Paoly sy afaka milaza hoe fantatry Kristy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty atao mitenako ato, fantatro amin'ny tenako zany hoe herin'ny fitsanganana tamin'ny maty zany. Tsy eo amin'ny baiboly misy an'izany fa atao mitenako, m'expérimenté, manamarina an'izany. Ahoana moa ny dikan'izany ry havana? Inona ny dikan'izany? So dia adiniko aloha, mba ho fantatro izy Jesosy Kristy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Ataony Paoly tanjona, ataony Paoly objectif ny ahafantatra zany hoe Kristy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty zany. Inona mba objectif anao zao amin'izao maraina zao? Inona zao mba objectif anao amin'iny herinandro iny? Inona ny objectif anao amin'ity volana ity? Inona ny objectif anao amin'ity 2018 ity? Etsetra mba ampidiro objectif anao zany hoe ahafantatra Kristy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty zany ry havana. Ahoana moa no anazavana zany amin'ny fo satria efa lava ihany le teny teo. Zao le izy ry havana. Teo zao tamin'le hera teo inona no ny fahasoavan'Andriamanitra fa hoe nisy olona nanolo-teny ho an'i Jesosy. So raha ny tompo zany tamin'ny minitra nanolorany any tenan'i Jesosy iny ry havana no hoe nanavao azy Andriamanitra. Zay le anankiray zay, nanavao azy Andriamanitra. Fa dia zao iny fanavaozana iny aseho an'Andriamanitra tsy kelikely zany, vaovao tanteraka izy, tena olom-baovao izy. Fa misy olona mandray an'i Jesosy, tanao mbola mandray toka, mamilava, mifokasikara sy ny karazana.
fa ny afantarana hoe miasao Andriamanitra ry havanao, ny afantarana hoe miasao ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty a, dia miova tsikelikely a, miova mendalana iny olona anankiray iny. Eo arenao, eo arenao, manontany ianao ny tompo hoe manontany ianao ny tompo, ianao izay andrasany any an-danitra hoe raha tamin'ny paka 2017 ka androany paka 2018, raha ianao mandiny tena manao examen de conscience personnelle ianao, afaka miteny mazava avy ianao hoe misotranao atompo, misotranao atompo, ny amin'ny fanofana ohatran'izao, ny amin'ny fanafahana ohatran'izao. Raha tsy tadidinareo tamin'ny paka 1er avril androany nanomboka tamin'ny 1er janvier 2018 ka androany 1er avril 2018, afaka miteny ianao hoe misotranao atompo, fa za taloha tsy mpiangona zany, fa zao a misotranao fa teny hoe tsy vitako zany hoe tsy miangona ny alahady zany, etsetra etsetra etsetra. Raha ohatra ianao ry havanao tsy manamarina fiovana régulier ao amin'ny fiainanao, tsy misy herin'ny fitsanganana maty miasa ao aminao zany, tsy mbola teraka indray ianao, ary tsy mbola voavonjy ianao, ary mieritrereta sy mandihy tena, ary mitomanitomany, ary midradradradrainao. Fa izay ny fahatelo farany atao fitanjona ny afantaranao, tsy hoe novakianao tao amin'ny baiboly, fa vakian'ny olona ao amin'ny fiainanao hoe efa tena nandray an'i Jesosy ianao, ary miasa ao aminao izany herin'ny fitsanganana tamin'ny maty zany. Ary ity misy défi menantsika rehetra ry havana, ity misy défi menantsika rehetra. Vitanao ve ny mody ratoandro, ary indrindra hiteny amin'ny vadinao zay tsy eto angamba, ny ray aman-dreninao zay tsy eto, ny zanakao zay tsy eto, nandray tapo aminao zay tsy eto, tena hoe vangin'ny tompo ary zareo anykeo ary nanavaon'ny fanoloran-tena koa, ady tia manome toky anareo manomboka an'io, fa asehako anareo fa miasa ato amiko ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Faranana ny teny. Jesosy Kristy dia niteny hoe eo amin'ny Marka 4:40 hoe tsy Jesosy mantsy no teny eo amin'ny 7 fa le anjely, fa mandehana lazao amin'ny mpianana sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo, araka izay nolazainy taminareo. Zavatra mitranga eto ka notantaraina teto ry havana, dia araka izay nolazainy Jesosy, araka izay niteneny. Ry havanao, azo antoka io tenin'Andriamanitra io, tanterahany Jesosy io tenin'Andriamanitra io, tanterahany io e, aza atao angano io e, aza atao arirariry io e, tenina atao ho tandremana io raha tianao ahasoanao e, raha te hiditra ny an-danitra ianao e. Ary dia izao ry havanao, mbola te hiona amintsika izy ankehitriny, miandry antsika any an-danitra izy, mipetraka kavanan'Andriamanitra izy ankehitriny, any izy no miandry antsika, tahaka ny elohavan'ny mpianatra tany Galilea no hialohavany antsika ankehitriny any an-danitra, tsy mandainga izany teny izany. Ary alohan'ny eonantsika aminy eo akavanan'Andriamanitra, eo alohan'ny seza fiandrianana, dia hoe ity an-tany izy, miteny amintsika izy, na iza misy roana telo mivory amin'ny anarako, dia eo foana azo antoka izany teny izany, azo antoka izany teny izany. Dia ny tompo amindra fo aminareo tompo ampidina amponareo ny fitiavany ameno fontsika tsiraray amin'izany fitiavany izany ary dia hoe engane isika ry havana mba hianatra iaina izany fitiavana voalohany ho an'i Jesosy zany. Ho aminareo fahasoavan'ny tompo